Ok, dia ny anomboantsika anazy a dia ny base iverina amina base efa nampiasaiko fa ela dia ela tokoa koa dia ity Nivea ho an'ny lehilahy ity pose shave balm toy ny base rehetrarehetra ataoko amin'ny zone telo zany le izy ny tena izy dia ataoko massage amin'ny tarehako iray manontolo mandrapa maditididina maditidity anazy zany. Dia vita izay dia tonga dia hiditra amin'ny fond de teint tsika mazava ho azy. Dia ny fond de teint izay ho ampiasaiko androany dia ity Milani ity. Efa ela ihany koa tsy nampiasaiko an'izy ity dia le Milani Conceal and Perfect 2-in-1 Foundation and Concealer. Dia ny laharana ho ampiasaiko dia ny laharana 5 sy ny laharana 4. Dia aza manaina ireo raha ohatra ka hoe lasa fotsy loatra ilay fond de teint vidinareo indrindra fa amin'ity Milani ity satria mioxida izy le izy zany hoe lasa miamainty le izy miamatroka le izy rehefa kelikely. Dia toy ny mahazatra aza matahotra fa hoe adiniko ny ambany maso koa fa naniko tsy nasiana mihitsy teo satria ho asiana concealer. Tiako marihana eto fa tsy voatery mazava be ohatran'ny tianako ity ny concealer izay ho ampiasainao. Izany hoe raha ohatra ka mividy concealer ianao ka tianao fotsiny anafina ny zavatra tsy haiko tasy ozy izy ny olona izay anafina ny tasy amin'ny tarehinao zany dia concealer mitovy amin'ny lokon'ny fond de teint-nao no azonao ampiasaina. Fa raha ohatra kosa ka hoe ilay concealer sady tianao ampiasaina ho highlighter izay fanaoko amin'izao dia izay no azonao anaovana anazy somary loko maivana kokoa noho ny fond de teint-nao zany. Ny concealer izay ho ampiasaiko androany dia ity Maybelline Master Contour ity. Dia ny lokony dia medium. Dia ho ataoko ambany maso sy amin'ny zone T zany ilay izy. Dia ny anafangaroko anazy naka an'ity sponge mando ity eny tompoko mando le izy dia inoko fa bebe no azonareo mahita an'ity any Madagasikara sy ny rehetra any dia atositosiko ohatran'ny fampiasa sponge mando rehetra ihany dia ampiakarina ny maso mba azonan'ilay hoditra ambany maso io zany. Dia alohan'ny hidirako amin'ny bronzer dia tonga dia hiditra amin'ny poudrako amin'ny ambany maso sy ny zone T dia ity BH Cosmetics contour palette ity no ampiasaiko dia tonga dia hiditra amin'ity loko mavomavo ity ny ataoko ambany maso dia ity loko somary manompo mavokely nefa somary manompo beige ity no ataoko amin'ny zone T. Sponge mandy ihany koa no ametrahako anazy. Dia raha ny tena tsara dia poudre loose zany hoe poudre libre zany no ampiasaina ambany maso mba tsy lasa maranitra be ohatr'izao le izy fa tohizantsika. Akaborosy koa somary malefaka somary nasorana n'ilay loko matanjaka be loatra. Ok, rehefa afakafaka izay dia hiditra amin'ny bronzer sika. Ampiasa crème bronzer ko androany. Ilay Master Strobe teo ihany no ampiasaiko avy amin'ny Maybelline dia ilay borosy teo ihany ampiasaiko fa ny ao ambadika ilay borosy indray no ametrahako an'ilay izy zany amin'ny tarehako. Mba miova kely zany tsika androany dia apetrako amin'ny toerana rehetra izay fanaovako bronzer fanaovako contouring zany ity. Raha tsy karisareo dia ny eo amin'ny lohan'ilay borosy no ampiasaiko ametrahako anazy. Mba ho marimarina kokoa zany le izy na hoe précis. Ohatr'izao fotsiny anaovako anazy. Dia somary potseriko ataoko kely ho an'ny orona.
de raha tsikaritra tsy nanampy produit intsony ahko a teo amin'ny orona fa tonga de ilay borosy fotsiny nampiasaiko. Vita zay a de ilay sponge teo ihany a no ampiasaina fa ao amin'ny sisiny de ampiakarina le izy. Ohatr'izao zany a de miakatra, sitoma miakatra kely ohatr'izay zany. De ito a sitoma midina mazava ho azy. De mazava ho azy a ny ety amin'ny tapikandrina sitoma miakatra. Ok, de rehefa afapotsika amin'ny resaka fanafangarona de hiditra amin'ny poudre amin'izay zany zao. De mazava ho azy ilay palette teo ihany no ampiasaina fa kosa ny loko mila tandremana tsara. Mila tandremana tsara ny loko. Ity loko ity zany no andeha ho ampiasaiko ao amin'ny bronzer. Hitanareo amin'ny ataoko teo zany tsy manisy produit intsony ao amin'ilay borosy rehefa ampiakariko any amin'ny tapikandroko satria efa matanjaka be ilay loko amin'ilay borosy de tonga de ajanona, tonga de ampiakariko fotsiny zany. Tsy adino ny orona. Somary aka loko somary matromatroka ho an'ny orona satria somary efa matanjaka be ilay loko eto. Ity loko ity no ataoko amin'ny orona. Ok, de vita zay de tonga de hiditra amin'ny pomety angambitsika aloha. Hiditra amin'ny pometytsika. Ty palette ity no ampiasaiko. Palette avy amina site web mora de mora tokoa izy, mora vidy. 599 fotsiny angamba vidin'izy ity azoko tamindry zareo tao amin'ilay site zany apetraka eto ihany ny anaran'ilay site. Fa misy karazany be dia be ilay pomety eto. Izay tena tiavako ampiasaina anazy androany. De ity somary miloko mavokely fa somary miloko volomparasy ity no ataoko pomety. De mbola hiverina amin'iny palatiny ihany tsika rehefa avy eo fa zay aloha zany aloha ny amin'ny tarehy amin'izao. De farana tsika amin'ny make-up Miss Set avy amin'ny ELF. Ity no nivoaka tamin'ny ity maso iray ity. De ohatrany hoe mangamanga le izy amin'ny caméra nefa tena volomparasy mihitsy zao loko zao efa nasiko primer le Urban Decay Primer Potion ny masoko de ampiasa ny lokony transition avy hatrany. Ny loko izay ho ampiasaiko de ity loko ity. Ity no atao lokony transition. Ok, alohan'ny ametrahantsika ny lokony transition aloha de apetraka ny loko ambanin'ny volomaso mazava ho azy. Ity loko ity no atao ambanin'ny volomaso. De mariako avy hatrany fa ity palette ity le palette izay nampiasaiko teo ihany ho an'ny palette ny pomety. De tonga de miditra amin'ny lokony transition ambanin'ilay loko teo izay napetraka. Mazava ho azy ampitomboana tsikelikely ilay loko. De vita zay de hiditra amin'ny lokony creux tsika na ilay lavaka eto. Ity loko ity indray natao eo amin'ny creux. De tsy hoentina miakatra makaiza koa zany ilay loko fa tonga de eto amin'ilay creux eto na ny lavaky ny maso zany eo amin'ilay lavaka eo anany maso sy ny taolamaso. Ok, rehefa hitantsika azontsika izay loko izay de tonga de hiditra amin'ny loko amin'ny sisiny amin'izay tsika. Ity loko volomparasy matroka ity no ataoko amin'ny sisiny odi-maso. De afaka hoentina midina kely.
Ok, dia hiditra amin'ny staran'ilay loko amin'izay tsika ity L'Oreal Infallible Paints ity no ampiasaiko, shady violet no loko. Dia ity matroka ity zany aloha no ampiasaiko voalohany a. Tsy ampiasan'ity ilay fametrahana anazy ity fa borosy no ampiasaiko alaiko fotsiny avy eto ilay loko. Dia apetrako eto ampovoan'ny ody masoko eto eto zany ilay mbola banga tsisy loko teo. Dia mijanona eto ampovoany eto ihany tsika fa tsy mihetsika makeny amin'ny sisiny. Vita zay dia azonareo avy hatrany, tonga dia ity no ampiasaina. Fa ny tanako zany no ametrahako anazy amin'ny masoko dia alaiko sahala amin'ilay teo ihany. Loko malefaka ity somary ny tanana no mety kokoa aminy. Dia eto amin'ilay fihaonan'ilay loko somary atao maivamaivana kely ny tanana. Dia ilay amin'ny sisiny moa zany somary mila précision eto amin'ny sisiny eto dia alaiko ihany ilay loko. Dia maka borosy somary kelikely ohatr'izao zany mba tsy hihoatra be ilay loko. Ohatran'ny hoe manao akato-krisa ihany tsika fa tsy mila concealer fa tonga dia ilay loko no ampiasaina. Dia alaiko ilay borosy izay nampiasaiko nanafangaroana an'ilay teo amin'ny creux dia iny fotsiny no anafangaroko ny sisiny eto. Dia raha hitanareo amin'izao somary ohatrany mamaisapaisatra zany ilay loko. Ny alantsika amin'izay aka borosy fotsiny dia aka n'ity loko somary bleu ciel ity zany, lokon-danitra. Dia ataoko eo amboniny. Sady somary misintona kely ilay loko mba tsy hamaisapaisatra intsony ilay izy. Dia hitantsika amin'izao fa somary lasa nirefy ilay loko eto amin'ny sisiny dia averiko alaina fotsiny, lemako amin'ilay setting spray. Dia maka borosy sahala amin'izao tsika pencil brush ny fiantsoana ny amerikana anazy. Dia ilay loko rehetra izay natao teto ankoatran'ilay loko eto sy eto ampovoany no ataontsika eto ambany maso eto. Dia tsy hoentina be aty ambany aty akory fa hatreto amin'ny eto ampovoany eto fotsiny zany. Dia hiditra amin'ny eyeliner amin'izay tsika fa efa vita ilay maso. Ny eyeliner ampiasaiko andrany dia Extreme Lasting Eye Pencil Waterproof eye pencil avy amin'ny essence amin'ny anaty masoko aloha. Hatreto fotsiny no asiako anazy fa tsy mihidy aty hatreto. Dia aty ambony aty ihany koa. Ny antony asiana an'ilay eyeliner any ambony ihany zany ho an'izay tsy mahafantatra, iny manome effet kokoa somary full, somary betsabetsaka kokoa zany ny volomasonao. Dia ny mascara ho ampiasaiko androany efa ela koa ity tsy nampiasaiko, avy amin'ny Maybelline izy ity de Falsies Volume Express dia waterproof ilay izy. Somary mivilana kely ohatr'izao ilay izy. Matetika koa ilay atao miaka-midiny ohatr'izay ilay ambany volomaso eto dia mora azo kokoa. Dia tiako lavalava kokoa ny tokony hanao eyeliner vao nanisy an'ity. Bon. Alors nandrana hanao eyeliner sika re. Ny eyeliner izay ampiasaiko androany dia avy amin'ny Maybelline Eye Studio Blackest Black ilay izy gel. Ok, avitra ihany tsika nety ihany ilay izy. Fa ataoko deuxième couche ilay mascara satria tiako lavalava kokoa. Tsy tokony matevina be ohatr'izao ilay eyeliner fa
ity no le essence no nampiasaiko tao ambony masoko aloha dia lasa adiniko ny nandrangotra an'le izy dia lasa matavy be le izy mais bon alors ataontsika lavalava fotsiny la mascara dia ny aty ambony aty zany no asiana mascara indray mba hampalavalava anazy zany hoe tsy mikasika ny foton'ilay volomaso intsony raha azo atao fa le aty ambony aty sisa. Ok, miverina amin'ny tarehy indray tsika dia ny highlighter sisany tsy nataontsika dia ny highlighter izay ho ampiasako androany dia avy amin'ny OLF Moonlight Pearl zany anarany. Ok, dia hiditra amin'ny loko mena amin'izay tsika. Dia ny loko mena izay ho ampiasaiko androany efa ela be koa ity tsy nampiasaiko dia ilay Hard Candy Velvet Mousse. Ity ilay anahako fa ny anareo mbola any. Dia ito numero sa ny anarany ve zany Wisteria. Wisteria ny lokon'ilay volomparasy. Mahafinaritra anahy amin'ity loko mena ity koa ilay lohany afaka ampiasana ohatran'ny crayon cils. Ok, dia indrasantsika ho mainty satria tiako hanao ombre amina zavatra avy amin'ny OLF iray dia miandry kely zany tsika. Fa tena ela be le lipstick vao maina, le loko mena vao maina dia tena tsy maintsy namainiko tamin'ny tanana ohatran'izao. Fa andramako ity fa ohatrany masivatra be ity loko ity dia mety tsy mety le ombre fa ity OLF matte lip color ity no ampiasaiko dia ny Tea Rose no lokon'le izy dia ho andramako ataoko eo ampovoan'ny molotra eto fotsiny. Dia izay indray raha fampianarana androany zareo manahoana fahitanareo anazy, tianareo ve le izy ho andramanareo any an-trano ve lasa ho anahy dia aseho anahy ny sary raha ohatra ka manandra anazy any an-tranonareo. Izay fa dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia manaraka indray veloma daholo. Dia misaotra betsaka anareo nijery an'izay vidéo izay hatramin'ny farany. Raha ohatra ka tianareo le izy dia aza dino manome j'aime na pouce en l'air. Aza dino ihany koa ny mi-cliquer eto amin'ny tarehiko boribory eto raha ohatra ka mbola tsy ny abonné tamin'ny chaîne-ako ianao fa tena zava-dehibe amiko tokoa izany sady manampy be dia be raha ataonao. Mahay mampoana le izy dia eto ny vidéo manaraka.